Alleloia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray lasa ny bamalala no eo amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray tenako miarabanao eto androany ary manona fiadanana tompo amintsika tsirairay aby izay tonga miaraka aminao eto indray. Ary na dia efa alina dia alina ny andro a, dia mbola ndrendrindray mbola tafaraka eto androany ny fahasoavan'Andriamanitra ka dia lanatsiny ny fahatarana satria nisy zavatra izay tsy maintsy nahatara androany tany amin'ny toerana izay naleka dia tarantsika vao nanomboka androany a, nefa dia isaorana fa mbola eto ihany tsika rehetrarehetra. Dia arapany ianao a, veronena soamatsara indray amin'ity androany ity, tafahoana eto indray tsika ary tafody ao an-trano soamatsara daholo indray a. Izany rehetra izany dia no fitantanan'Andriamanitra antsika raha ratsina bavimalala ka isaorantsika azy a izany zavatra rehetra izany. Dia miarabanao raha androany anao vao tonga teto a, dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra ny ahatongavanao teto fa tena misy fitantanan'Andriamanitra mahery vaika ao ambadika izao fahatongavanao eto izao fa tsy mba zava-poana raha lasina bavimalala. Ary dia andao ararotintsika izany a. Averao Andriamanitra hiteny aminao amin'ity androany ity amin'ny alalan'izao fandarana izao amin'izao andro efa alina izao. Ohatan'Andriamanitra fitaovana izao fandarana izao hibitsika aminao a, hampahery anao a, hampiakatra ny fonanao a amin'ity androany ity. Ka dia tahiny tompo ianao, tonga eto ianao a, dia aza mihafahafa mandray anjara miaraka amin'ny ankizy a anatin'ny commentaire ataovy ohatran'ny olona efa eto foana ianao fa ianao dia raisina ampitiavana be ianao a izay tonga eto amin'ity androany ity. Dia fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra. Ho antsika efa pankety kosa dia ara-baina ihany koa. Ary dia tononona manokana amin'ny anabavy Erikaraka ny fahasoavan'ny tompo satria izy nitafiditra voalohany teto androany a, raha tsy diso aho a. Dia mino fa tsy diso aho hoe raha anabavy Erika ny hiditra voalohany teto. Dia tahiny tompo manokana ny anao a sy ny ankonanao raha anabavy a, ary dia ny fiadanan'ny tompony a napaka ao anatin'ny zany ankonanao zany. Dia tahiny tompo raha anabavy Erikaraka, dia tahiny tompo ihany koa raha anabavy Misfit nanarakaraka azy taoriana tao a, Tsiry Amboaramiel, anabavy Lina, Artizanay de Madagasikara, dia ao koa Marijoa, Eliana, Tongasoa daholo a, Elisabeth, elaela, Berthe Sava, Nambinitso, Itody Raonso, Andoandry, tahiny Jesosy a, Rodine Marie, Fandresena Fitiavana, Razana Monika, Mampionina, Mami, Kadaka, Sandola, dia Berthe Sava, Ologarany Rosoa, Geneviève Nandriamananjara, dia ao ihany koa i Mama Valitina, dia ao ihany koa i Koda Leonia, tahiny Jesosy Angela Io, ny Aina Mainsoa, dia Rasoerinena Natalia, dia Angela Io, dia Kotre Kamaradin'i Jesosy a, dia ao ihany koa i Jonathan, Tongasoa daholo a, isika rehetrarehetra, Verselina, Monique Mariette, Amboarantsiky, Elisabeth, efa intelo izay teneniko, Elisa Tsiala, Tongasoa, Yama, Tongasoa daholo tsika rehetrarehetra, dia maharetatra amin'ny farany. Fiadanana tompo amintsika tsirairay avy a. Ny aina fanomezan-tsoa, androany vitako teto a, raha tsy diso a, dia Tongasoa ny aina fanomezan-tsoa, eme manamby-tsoa, tahiny Jesosy Angondina Andrenasolo, Fandresena Fitiavana, Soa Meva, dia Tongasoa, tahiny Jesosy. Zay no ela fa androantsika hiaraka amin'ny rahalatoditsika anatin'ny vavaka fanombohana. Ka androany rahalatoditsy nitondra vavaka fanombohana, dia raha nabavy Angela io nitondra ny tenin'Andriamanitra, nabavy Berta kosa ivavaka ho an'ny firenena, ireo ny ekipa iaraka amiko eto androany. Koa dia andao ary ampandrosoantsika, tahiny tompo ary rahalatojo a, anao ny fitenenana, ianao ny vavaka fanombohana amin'izao fotoana izao. Jesosy pasitera dia misotra betsaka nampifandroana izy dia androsy koa dia faly dia araka hivavaka izy ry Andriamanitra araina betsaka Andriamanitra etondray anay satria miaraka aminao enony feonao misaotra satria dia azao fandarana zao isan'andro satria tena malamanay Andriamanitra so kely indray andro. Tsy nanao commentaire sy rehetrarehetra ary aho omaly tsy dia tena hoe tafaraka amin'io fa nefa nieno hatramin'ny farany mba zany hoe somary hoe misy zavatra kely hoe somary nalahelo kely any fa misaotra betsaka anao satria eo amin'ny connexion tsara satria dia afaka mieno manaraka eno tsara tsara zavatra rehetrarehetra mantso engany tena natsika eto anao
ny tsirairay avy izay tonga eto Andriamanitra dia tena hoe ao amin'ny herany tsara sotonao indray Andriamanitra eo lelan'ny mpanompoana pastera melabelatra ny toroteny na Joky Angela io tonga ny toriteninao na mivavaka firenena rehetrarehetra fotoana rehetra izay eto Andriamanitra na hoe ho voninahitsy naranao amin'ny sandray Andriamanitra fo maina sehatra ianao eto amin'izao ramoka izao zao Jehovah dia tenenanao dia mitenena Andriamanitra fa vonina heno anay tsirairay avy izay tonga soamantsara eto Andriamanitra dia nanokana fotoana mihitsy anao heno fotoanao dia apofiny rano Jesosy Kristy masina dia manana connexion rehetra rehetra mba tena handeha soamantsara mba tena ho voarahina indray ho mamy tony teny izay Andriamanitra ny teninao ary aniry any am-pony tsirairay avy dia misaotra raha masina tiana be misaotra satria dia tianay tokoa ny ianao Andriamanitra maton'ny teny aminay isan'andro mampianatra sy rehetra rehetra manondro manolo-tsaina dia mampahery be ihany koa dia misaotra raha masina tiana be eo voninahitra teo anao misandratana teo anao halleloia tiana ianao Andriamanitra halleloia mankasitraka ny rahalatontsika eto anatin'izay vavaka matsiro izay fanomboana nentin'izay dia tahiny tompoko ary isika tsirairay avy izay vao niditra ranabavy felana rakoto Thierry Albenja faly ray ritovo fandresena fitiavana tonga soa daholo isika rehetra rehetra efa eto foana ny aina dia tonga soa ianao zany zahako ny mialatsi fa za zany mety misy fotoana koa mety tsy tadidiko tsara fangariko fa za loatra ny andro vao nahita fa efa eto foana ka ianao dia tonga soa foana ianao halleloia $100 tahiny Jesosy ihany koa dia mahereza isika tsirairay avy androany moa tsika tsisy famotinana fa araka ny efa nitenenantsika moa hoe misy fotoany fity le mpamitina eto efa mbola mpianatra dia rehefa bebe atao izy bebe devoir na zava-loatra zany dia misy fotoana izy tsy manam-potoana anaovana an'ilay famotinana dia lana tsino ny fa tsy vita ny famotinana androany dia tahiny tompo isika rehetra rehetra mino fa aoriana misy indray ny famotinana amin'ny teny frantsay tahiny tompo koa namba fleur Elisa Tsiala ny Anamainsoa tahiny tompo isika rehetra rehetra ifampahery anatin'ny tirity fa anatin'ny tirity ianao dia aka baiboly aka toerana tsara fa ian'ny tenin'Andriamanitra isika fa amin'ny tirity loatsika ifampahery hoe azo antoka ny fitantanan'Andriamanitra halleloia ianao aza manisy ahiah mihitsy ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao mety misy fotoana miaka-piakarana misy fotoana midipidinana fa zao fotsiny ataovan-tsainao tsy maintsy tonga any amin'izay alenao miaraka amin'Andriamanitra satria mpitantana mahay Andriamanitra ary azo antoka ny fitantanany ndao ary ataontsika tirity dia aorian'izay tsika tonga dia hitrava hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra azo antoka ny fitantanany mahereza ianao fitantanan'Andriamanitra anao fafiadanana izy manana hevitra everana anao azo antoka io sanatria ane zany satria Andriamanitra tsy mampisidozany Andriamanitra toriana aminao isanandro tena azo antoka Say kasainao, say tapainao andani trao, say alianao, rambuli tua Amen, Jesus. vision
mialo lalana miaro lalananao Andriamanitra amin'izay ataonao amizay rehetra misy aoka ianao akamamy dia aoka ianao hifaly mifaly dia alao maminy Andriamanitra dia mba eke halleluia halleluia masoa anao io sarotra ny adinao na aranofina ara-panay o mahereza fizy manany lalana hitondrany anao hitondrany anao ny fiainanao amen mianin'Andriamanitra anao ny tena tsara halleluia halleluia tsara loatra iny iriny azo antoka ny fitantanan'Andriamanitra anao zany tsy salasalana zany ary manin'Andriamanitra ao anao ny tsara indrindra halleluia raha miandra an'Andriamanitra anao amin'izao fotoana izao dia ohatra ny hoe tsy mieritreritra tsy ao anatin'le zavatra eritreretinao fa za mitena anao hoe lehibe loatra io Andriamanitra endrasanao io ary izy koa nomana ny tsara indrindra ho anao halleluia ko aza merikerika foana ary azakivy fa Andriamanitra mahay mitantana io Andriamanitsika io rahalasina bava-malala ary tsika hihaino tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao izay rahantsika amin'ny anabavintsika Angela io halleluia avy any Chine izay izy no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra moa amin'izao fotoana izao dia antenaina fa hampahery antsika halleluia izany tenin'Andriamanitra itenenam-bavintsika izany ko dia tahiny tompo ary tsika tahiny tompo ihany koa tia narakotary zaka fambeazana fitahina rindra hopa
Nambinitsoa efa narapaiko teo amboarantsika Rodriguez isany andrasana de Lisatsialy efa narapaiko teo ihany koa Tsiry Amboaramiel dia i misy fity ihany koa alleloia fa narapaiko teo moa zany dao atsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra e de ao aoriana ty tenin'Andriamanitra zareny anabavintsika Angela io ty a de verina eto amelabelatra ny toriteny tahaka ny mahazatra hatrany tahaka ny fanaontsika moa ka de ndao ary ampandrosotsika izy ho avy eo izy tena izy efa miandro ne ny andramoka fandarana andramoka izao hoe eka tojo koa ka tsy nanao fampitina maty satria tojo moa malialina iny izy anaty fandarana anaty train izy meno antsika ireny fa maly izy vonody avy tatia Frantsa izy de maly izy vonody rehefa niaraka taminay tao anatin'ireny fiarahana ireny de tsy nisy fampitina koa maly de zay koa tsy nahavitany pitika fa niandry koa izy zany pity de mety tsy nahazo an'iny fa de maherezy nareo itsika moa eo ambany fahasoavan'Andriamanitra tsisy tsiny akory zany fantatr'Andriamanitra fa rehefa vita afaka nareo de manao fa tsy afaka nareo matoa tsy nahavita tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra avy hatrany tsika de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra de mahereza meno finaritra de miverina ary avao mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra tahiny Tompary ranabavy Angela anao ny fitenenana ranabavy am'izao fotoana vavaka fiambenana izao iara hijery ny tenin'Andriamanitra isika izay hita ao amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko 4 andiny 4 Jaona voalohany toko 4 andiny 4 anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao amen. Tenin'Andriamanitra izay hita amin'ny bokin'ny Jaona ty raha ny soramandreo ambony dia hoe ny fahamantarana an'izay avy amin'Andriamanitra. Fahamantarana avy amin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra io no zaraina amintsika anio raha vavy sy ranadahy malala isany ny zavatra rehetra aloha voalohany dia nataon'i Jesosy ao amin'ny Baiboly izay fampianarana matetika dia tena fampianarana maneho lesona sy hita maso azo tsapaitanana mihitsiny nakabeazany fampianarana maro ao amin'ity anatin'ity Baiboly ity azadina nefa ry havana fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy tompontsika dia efa miasa ao anatintsika izay ilay herin'Andriamanitra izany hoe efa misy fahateram-baovao sahady any anatintsika satria rehefa miaraka amin'ny tompontsika hoe miaraka amin'ny mpampianatra dia efa misy lesona izay amin'Andriamanitra any ampitainy sy omenantsika zanany izay raisina toy ny mpianatra amin'izay fotoana izay ka amin'ny alalan'ny tompo no ahafahantsika mahafantatra sy mahalala ny zavatra rehetra tokony ataontsika no avintsika dia efa fantatr'Andriamanitra avokoa izany ary amin'ny alalan'izany fahateram-baovao zany no ahafahantsika miaina miaraka amin'Andriamanitra raha ny amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly ihany koa raha naheno filazantsara ny lehilahy tao anaty Baiboly tao dia nibebaka izany hoe rehefa naheno lesona vaovao tonga ilay fampianarana avy amin'Andriamanitra vaovao dia nibebaka ny olona mba teo olom-baovao satria fantany fa tsy nety taminy izay toetra nananany teo aloha tsy ny andro hoe fahagagana be izy na mirakla be fa finiavany na hoe volonté avy any anatiny mihitsiny mahatonga ny olona tsy irairay niova raha atao amin'ny Baiboly tsara ny mahafohy fotoana ho an'Andriamanitra ary tena tsara mihitsy ny mazoto miaraka amin'Andriamanitra miaina midira mankalaza ny anaran'Andriamanitra manolotra ny momba antsika tsirairay avy eo anatrehan'Andriamanitra
tena feno fahefana mihitsiny momba tsika tsirairay avy rehefa sendra izany tsika ary tena rehefa anjakan'ny voninahitran'Andriamanitra zay moa indrindrandrindra dia tena faly mihitsy ny foamam-panahy antsika. Misy ten'Andriamanitra izay koa hita any bokin'ny Efesianina 5:1 manao hoe koa aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandeha any amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo ka nanolora ny tenany ho an'Andriamanitra ho fanatitra sy ho vanavotana ary ho anitra ankasitrahana. Amen. Ten'Andriamanitra izay mampianatra antsika isan'andro mamoa antsika mihitsy ny amin'ny torimasontsika satria maro tsika no mbola matoritory foana indraindray ka rehefa sendra tenin'Andriamanitra hoe mampianatra anao na hoe manintona zay fa ohatra ny taitaitra hoe ay ve misy an'izany ao anatin'ny baiboly ao. Fa aza adino ry havana fa rehefa manaraka ny tompontsika dia mila mandamy tenantsika aloha voalohany. Afoy mihitsy ny atsika tsirairay avy fa ilay fanahy masin'Andriamanitra any anatintsika iny no arahantsika. Ny fahazaran-dratsy sy ny akamoana moa zany dia efa afoizina zany fahazaran-dratsy rehetrarehetra izany fa fiainam-baovao no miaraka amin'ny tompo. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahavelomantsika, ny fisiantsika tsirairay kararaoty zany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ry havana atokany manokana ho an'Andriamanitra mihitsy ny androm-piainantsika satria efa feno fahefan'Andriamanitra ny anatintsika any dia tsy tokony ho kamo mihitsy tsika ny ampiasan'izany fa tokony azoto tsara mihitsy mba ho lasa tena mahazo fahefana sy mahita ny voninahitran'Andriamanitra mandritra ny androm-piainantsika. Andriamanitra no manome hery antsika ho vavolombelona amin'izay toerana rehetra alehantsika na aiza n'aiza misy antsika arany satria ilaina ny vavaka tena miasa amintsika io vavaka io. Sakafom-panahy antsika isan'andro izy io ohatra antsika noana mitady sakafo reny rehefa antsika zatra mivavaka velona amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ray andro ohatra tsisy fandaharana ohatra na hoe tsy mivavaka ohatra ny efa hafahafa amam-bolana zany no tsy miresaka amin'Andriamanitra. Ka ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tena sakafo tsara ho an'ny fanahintsika izy io ary mamelombelona mihitsy ny foamam-panahintsika satria izay manana fitiavan'Andriamanitra izay koa no tian'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana ao aoriana ao. Ka raha tsapanao fa hoe miasa any anatinao mihitsy ny Kristy ilay fanahy masin'Andriamanitra dia ataovy mibaribary eo amin'ny fiainantsika izany engany ka ho atokantsika ho an'Andriamanitra mihitsy ny momba antsika rehetra. Asehoan'ny tompo ry havana ny aina hiaraka amin'Andriamanitra zany isan'andro aza menatra mihitsy na aza matahotahotra fa miaraka amin'ny tompo dia tsy maintsy mandresy. Alleluia, amen. Ka manentana antsika aharitra amin'ny fivavahana antsika tsirairay avy indrindra hiambina foana ny amin'izay momba antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Aza matahotra ny mangataka ny amohan'Andriamanitra ny varavarana ho an'ny tenantsika na ny tenintsika zany. Ilazany koa indrindra ny zava-miafina ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika izany. Ao amin'ny bokin'ny Kolosianina 4:1-2 ka hatramin'ny 9 misy teny mampahery ampitaina amintsika fitondran-tena manoloana ny hafa hoe mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana mangataha koa ho anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny. Ilazana ny zava-miafina izay an'i Kristy sady izany no efa namatorana raha teo mba harihariko tsara izany araka izay tokony tenenako mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany araraoty ny fotoana aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra teraina ny tompo amin'izany teniny izany. Alleluia, amen.
Halleloia. Soratsika n'Andriamanitra izany ten'Andriamanitra izay nentina anabavintsika an'izay lahy io izany ry havana malala. Jaona voalohany mankasitraka indrindra ranabavy Angela dia Andriamanitra ne hamaly fitianao ny amin'ny fotoana laninao izay nanaovanao an'izany toriteny izany dia Andriamanitra hanonitra an'izany amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina dia tsy ianao ihany no tahiny fa izay anao manontolo ny aminao rehetra ho tahin'Andriamanitra mankasitraka dia mahereza hatrany tongava amin'ny ambony indrindra hanandrasanao any Andriamanitra hampitombo anao dia misaotra antsika rehetra ihany koa manaiky nampahery azy ao anatin'ny fankasitrahana nataonareo satria nareo mankasitraka azy ireo dia mampahery azy be dia be ary mandrisika azy handroso bebe kokoa indray dia nareo koa ny tena isaorana dia tahiny tompony isika tsirairay avy. Halleloia. Bokin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko Jaona voalohany toko 4:4. Olona ten'Andriamanitra anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra rehefa naresy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Iza moa ilay hoe ireny dia ilay voalaza ao ambony ao tsara fantatsika mantsy inona ilay zavatra teneniny eto. Olona ten'Andriamanitra anaka ianareo dia dia avy amin'Andriamanitra rehefa naresy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho ny izay ao amin'izao tontolo izao. Vakisika hatramin'ny voalohany ilay tenin'Andriamanitra dia fantatsika ny tiany ambara. Ny soramary dia ny amin'ny fampianarana tahiny tompo aloha ranabavy Preta dia amboarantsika dia fandresena fitiavana dia Vahoara Rodriguez hitako teo dia camarade ny Jesosy dia Kadaka fambeazana fitahiana ireo mbola tsy voarambako teo dia tahiny Jesosy nareo tonga soa maniny kokoa bienvenue dia Andriamanitra hitantsika tsirairay avy. Olona ten'Andriamanitra ny amin'ny fampianarana sandoka sy ny tokony hitiavantsika ny rahalahy ny anaiky antsika ny fanambaran'Andriamanitra ny zanany. Andiny ny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ary malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra ireny na tsy satria maro ny mpaminany sandoka rehefa lasina amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra ary fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra andrany ny fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady izay efa amin'izao tontolo izao sahady izy. Ny fanahy tsy avy amin'Andriamanitra izany ny ahafantarana azy dia izao nareo rehetra aby ty ny fanahy tsy avy amin'Andriamanitra dia izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy, izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy hoe efa tonga ny tsorona zany ny jiosy zao dia mbola miandry an'ilay Mesia. Andresika tamina jiosy dia tena nyteneny mihitsy tsy ino izy ny Mesia fa ilay mbola endrasana. Ilay fampianaran'ny Jaona ilay tenin'ny Jaona nyraisin'ireo hoe ianao ve ilay izy sa mbola ho avy dia ny jiosy tsy mino fa Jesosy ny Mesia fa izy mino fa mbola ho avy ilay izy. Dia ny fivavahana jiosy amin'izao zany zao dia Antikristy. Ny fivavahana tsy manaiky an'i Jesosy. Ilay tsy manaiky an'i Jesosy niza ilay manaiky ve moa manaiky ahoana moa ilay izy fa nahakolaka vao miolakolaka tsy manaiky fa Jesosy ny mpanjaka dia fivavahana tsy avy amin'Andriamanitra izay. Anisan'izany fiangonana ngeza be maneran-tany izay tsy manaiky fa Jesosy dia Andriamanitra dia mitandrema zany nareo amin'ireny. Izao ry havana malala ny aza mino fanahy rehetra hoy ny tenin'Andriamanitra fa izao toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra na tsia satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa amin'izao tontolo izao. Izay olona rehetra ihany koa maka ny toeran'i Jesosy
dia tsy avy amin'Andriamanitra ihany koa zay, ary mbola fanahin'ny antikristy ihany koa izay zavatra anankiray izay. Misy olona mantsy a maka ny lazan'i Jesosy, maka ny lazan'i Jesosy, alainy ny lazan'i Jesosy, alainy mihitsy ny toeran'i Jesosy. Any mahatonga antsika mitandrina foana amin'ireny misy izao ohatra mpitondra fivavahana dia asehany manao zavatra izay tsy tao anatin'ny baiboly fa izay mety amin'ny fisainany sy ny fisainany. Ny olona ampiana fitarika ohatra zao le olona le hoe ampinan'ny bozaka ny mpino hoe ondrona reo dia minana bozaka dia le bakiona dia manao reny zany zao a, dia fanahin'ny antikristy no anatin'ireny, satria maka ny toeran'i Jesosy azy tenenin'i Jesosy no tokony ataontsika fa tsy izay tenenin'ny pasterantsika. Raha zao mitenareo zavatra tsy ao anatin'ny baiboly a dia diso nareo nanaraka an'ireny satria efa tsy izy izay. Dia izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy avy amin'Andriamanitra. Fa izao ny zavatra mahafinaritra. Halleluia. Isika ary raha ohatra eto amin'ity tany zao tontolo zao ty a, dia raha tena ataony compte be dia be zavatra atahorana sy tokony tandremana. Tsika zao misy fotoana rehefa sendra mijery anaty YouTube any tsika mijery fa teneniko anao na ny sakafo hohanintsika io ary na le sakafo hoe tsy resaka sakafo biby maloto fa ny zavatra fihinana io a, dia misy zavatra be dia be mihitsy indry. Dia misy olona manao étude hoe ny olona tany amin'ny tamin'ny atao hoe 1900 alohan'ny 1970 tany dia tsy dia nisy olona mpamatavy be. Azonareo? Taloha zany olona matavy zany taloha na acteur zao ohatra dia ry Bud Spencer ireny zao. Efa hitanao ny filman'ny Bud Spencer sy Terence Hill. Reny zany zao dia le iny zany zao ny bota dia ngeda be. Reny no mba bota taloha. Nefa zao ianao mandeha mivoaka an-trano, bota daholo ny olona. Satria maninona ny sakafo hanina tsy mitovy intsony. Taloha ny sakafo hanina mbola mety tsara. Fa zao efa mampivondravondra kely hoe rehefa dinihana dia ny singa ao anatin'ireny sakafo ireny dia rehefa tena olona mahay azy mandika ireny dia misy zavatra be dia be tena makarary, mahatonga homamiadana ireny zavatra anatin'ireny sakafo ireny. Raha izany rehetrarehetra izany no dinihantsika dia tena kely eto ny haintsika. Mampatahotra ny fiainana. Ary raha ireto zavatra reto a ny dinihana, io ny tena Andriamanitra hoe aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy, ny zana toetra ny fanahy zany. Ahoana moa ny ahafahanao mizaha toetra ny fanahy rehetra rehetra? Ho lany andro zany tsika tsy asa fa dia andinika ary iny re fanahy. Zavatra jereo zany dia ho dinihanao hoe avy amin'Andriamanitra ve ty sa tsy avy amin'Andriamanitra? Ny anahy dia izao. Halleluia. Izao foana ny zavatra sainiko ary mahatonga anahy mahery ary mahatonga anahy tsy matahotra. Halleluia. Isika ry havana dia tahaka ny tavoahangy. Dia ao anaty tavoahangy anankiray a, ohatra hoe misy zavatra anatin'iny tavoahangy iny, misy zavatra tianao alainao amin'ny fond an'iny tavoahangy iny. Dia zavatra roa ny azonao atao amin'iny na vohainao dia ahotsakotsanao dia mivoaka ilay zavatra, na asianao rano ao anatin'iny dia mivoaka ao ireny zavatra ireny dia mivoaka. Ary misy fotoana ny fanadiovana zavatra, ny fanadiovana misy fotoana izy bocal zay tiako diovina nefa tsy afaka esorina amin'ny toerana dia ao ambany eo efa malotoloto nefa ilay izy. Dia ny zavatra nataoko a naka tuyau aho dia alefako mafy be ao anatiny fotsiny rano dia manomboka afaka le loto. Dia zany efa tsy manana zavatra hisintomana an'ilay izy hivoaka ao fa nalefako ao ihany le rano dia feno dia mivoaka dia mivoaka le loto. Dia mandeha ao foana le rano mandrapahatonga ny fotoana le rano madio daholo sisa ny tafajanona fa tsisy tafajanona intsony ny rano maloto. Izany hoe izao, isika tahaka ny tavoahangy ao anatintsika ao a dia tokony hisy fanahy anankiray, nefa misy fanahy anankiroa ngeza miasa, fanahy anankiroa.
eto amin'ny fiainantsika eto dia tsisy afa-tsy zavatra roa na ny tsara dia ny ratsy. Andriamanitra ny tsara ary i Losifera ilay ratsy, ilay sekaka ny toeran'Andriamanitra. Dia ireo zavatra izao ireo zavatra roa ihany miasa, tsisy ny anelanelany. Ny olana fotsiny dia izao mahatonga an'izy azo ohatra hoe misy eo anelanelany dia ao anaty tavoahangy anankiray misy atsasany anankiray tsara dia atsasany ratsy. Dia ohatra antsika malagasy mibetsaka amin'izany sady mivavaka ihany no olona be. Izay ilay filazantsika azy pastera anay olona be izy ny olona. Manao foana pastera ny dikany ohatrany tsy dia mbola manao ny fanaon'izao tontolo izao ilay tenen'ny olona hoe olona be. Ireny dia tena passe-partout. Zao ravana za manokana ny ady izao njahako ny zavatra tena mba tsy atahorako an'itony zavatra rehetra itony hoe fanahy antikristy, fanahy mamitaka sy ny sisa. Ataoko izay hafenon'ilay fanahyn'Andriamanitra anahy dia misy an'ny fanahyn'Andriamanitra feno ato anatiko dia tsy misy plasy ho an'ny ankoatr'izay. Ary tadidio fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary havako malala dia tsy mahajanona eo ny ratsy. Ka izao zany. Ahoana ny atao? Be dia be ny olona hoe feno tahotra. Isika ataovy izay hafeno fanahyn'Andriamanitra ao anatintsika dia tsisy atahorantsika ny ambiny. Rehefa ao anatintsika fanahyn'Andriamanitra, isika ny fanahyn'Andriamanitra dia fanahyn'Andriamanitra io manolotsaina antsika. Dia fantatritsika foana hoe tsy izy izany dia voaro azy amin'izany tsika. Ny ten'Andriamanitra hoe aza mino ny fanahy rehetra. Dia rehefa anatinao ny fanahyn'Andriamanitra dia fantatro foana hoe ohatrany tsy izy izany zavatra izany. Mihaino anao misy olona zay izao teneniko anareo ty. Isika rehefa misy fanahyn'Andriamanitra dia mahay tsara mizaha toetra ny fanahy. Misy mpitory-teny anankiray malaza be izy eo amin'ny Facebook eo, koreana izay izy. Nareo izy be dia be mpanaraka fa ianareo mitandremo. Fa misy zavatra rehefa hainonao ilay zavatra tenen'ilay olona dia fantatra hoe any amin'tsisy izay zavatra izay. Izay lehilahy izay rehefa mitory-teny dia izao ny zavatra teneniny. Matetika any am-bavany ity zavatra ity. Ianao izy milamina ianao. Jesosy izy efa maty 2000 taona lasa. Dia ny fahotanao rehetrarehetra efa netiny teo daholo. Ary rehefa netiny teo daholo izy ny fahotanao rehetrarehetra dia aza ohatry hoe aminazy tsy ilaina intsony tsika mibebaka izany satria ny zavatra fahotantsika efa nalain'i Jesosy. Isika zany mila mahay mihaino tsika. Tadidio fa Jesosy niakatra teo ambony hazo fijaliana nitondra ny fahotantsika ary nandraraka ny rano mba hahafahana nadio antsika. Dia tao aorianany hahafatesan'i Jesosy nandraisantsika fahasoavana ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ary tadidio fa ny zanak'Andriamanitra tena zanak'Andriamanitra aza dia ny zanak'Israely. Tadidio fa novonjen'Andriamanitra avy tany amin'ny tany Egypta fa misy be dia be maty tany amin'ny tany efitra. Zanak'Israely ireo. Ny fandrika be anatin'izany toriteny izany dia izao. Amena toko foana aloha ilay fahotano efa diovan'i Jesosy, efa navelan'i Jesosy io aza misalasala aza matahotra ny amin'izany intsony. Dia hitanao tahaka ny salasalany mahita hoe ohatra n'ilay mpikabariana izay. Izao mivavaka toa rehefa vavaka izy. Andriamanitro misaotra anao amin'ny taheno anay sy ny sisa sisa. Mamelà ny heloka izay vitanay omaly sy ny nataonay androany ary nataonay rapitso sy izay mbola hataonay. Manao réservation ana fahamelana zany.
anenao zany mbola vonona mihitsy ny anota rapitso fa zao de efa tenenao hoe mba avelao ny eloko am'le rapitso de ohatrohatr'izay ihany koa le mesagen'lay mpitory teny anankiray zay ny teny manao hoe aza miasa saina am'zany hoe mibebaka zany ntsony ianao a fa efa navelany fa hotanao de fandrika be zany isika de mila mibebaka isan'andro amin'ny fotoana misy zavatra tsy mety nataotsika fa tadidi fa voafidin'i Jehovah ngeravany zany Davida mpanjaka zany fa mbola laviny zany Batseba zany olona nipetrahany herin'Andriamanitra nge zany Samsona zany revana malala fa laviny Delila ary taranaka tena hoe lehilahy nofidian'Andriamanitra tao anatin'ny maro zany Jakoba zany fa mbola nandainga ka ny zavatra tiako lazainao de zao tsy misy an'izany hoe Jesosy maty de ambony azy fijaliana de voafela taony ny eloko rehetrarehetra sy izay mbola hataonao any zany zavatra tiako tenena antsika hoe tsika rehefa misy fanan'Andriamanitra de mian'Andriamanitra fahazavantsainy tsika de miendro alleloia io tsisy hipotra aminao zany mihitsy hoe manao na daholo nareo afaka mba miditra ny toritentanareo fa iza moa zany nareo zy antikristy ihany ty tsisy olona teny an'izany mihitsy hoe misokatra ny fiangonana antikristy vaovao a manerana ny nosy ohatra zay koa fananavana zany ohatra tsy iza koa ny teny an'izany afenona nge zany ena hoe misy olona hoe tondra vola sandoka de tena am'lela manao any nareo mandre vola sandoka tsisy an'izany tsy maintsy omena tsara ohatra ny vola tena izy fa vola sandoka ary ny antikristy fanahany antikristy de miafinao ambadiky ny filazantsara ny Kristy na olakola mba amitana ny olona fitaka zany de fitaka azonareo ny afantaranareo azy de hoy ny tenandriamanitra zay tsy mandray any Kristy tonga nofo tsy manaiky fa Jesosy de teraka tao anaty tranon'omby de tonga monjy an'ity zao tontolo zao ty ary rehefa teto izy natongavany teto de hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra de aveo izy niakatra ao an-danitra nasandratra mpanjaka ny mpanjaka tompon'ny tompo ary mbola ho avy izy zay tsy manaiky an'izay de tsy izy alleloia de manomboka androany mahaiza mijery mahaiza mandinika fa mampaherezako anao androany tsy tokony atahoranao an'izany de zao amin'ny andiny vevatra n'le teny mahafinaritra hoe anaka ianareo de avy amin'Andriamanitra ary efa naresy an'ireny nareo alleloia satria lehibe zay ao aminareo no ny am'izao tontolo zao zay ny tokony tsy atahorantsika tsy tokony iasantsika zay bevetsika no matahotra ohatra hoe misy olona zao matahotra filazantsara ho le olona andresaka tamiko zay fa inona manina moa zany aloha le fivavahanareo ty mianatsiny izy zaho tsy manontanytany mihitsy satria tiako fantatra mihitsy le izy vavaka amin'Andriamanitra miandry an' Jesosy de mino ny fanahy masina alleloia de matahotra ohatrany hoe matahotra be zany izy hoe amarina ihany ny azy nefa satria ny ara-panahy de ara-panahy fa izao ataovy fotsiny zay afeno anao ny fanahin'Andriamanitra tsisy plasy tsony idiran'ny fanahy tsy avy amin'Andriamanitra ao aminao rehefa vonton'ny fampianarana avy amin'Andriamanitra ianao rehefa tena eniky ny fanahin'ny fahamarinana ianao tsisy afaka idiran'ny fanahin'ny tsy fahamarinana intsony ao anatinao alleloia ary zao ny tena zavatra mahafinaritra hoe ianareo de avy amin'Andriamanitra tokony nge no men'Andriamanitra am'zany anaka ianareo de avy amin'Andriamanitra ary efa naresy an'ireny iza le ireny reo fanahy mamitaka sy antikristy rehetrarehetra sy angeravana avy amin'Andriamanitra de tsika efa naresy an'ireny satria manina satria lehibe zay ao aminareo no ny ao am'izao tontolo izy ao raha tena te hampairanao androany fa lehibe nge ny ao anatinao ngeza nge ravana zany zavatra ao anatintsika zany ngeza nge ravana ny fanahy ao anatintsika fanahyn'Andriamanitra
Halleloia. Tsika tsisy ataorantsika neny amin'izao tontolo izao. Ny aty amintsika de lehibe. Halleloia. Tadinao ny tenin'ny Elisa rehefa natao atrika azy satria voadidina miaramila ry zareo. Ozy Elisa hoe Andriamanitra sokafo no azo ampahitao azy. Halleloia. Satria Elisa nahita fa mbola voadidina ny miaramilan'i Jehovah ndray ireo miaramila nodidina anazy. De hoy Elisa, aza matahotra fa lehibe lavitra ny momba antsika. Halleloia. Ary isika de olona tsy tokony atahotra. Be olona mieritreritra hoe aza mandray tanan'olona fa aza mandray tanan'ireny ihany rehefa misy fanahy ratsy. Fa za tena teneniko anao, raiso ny tanany, raiso amin'ny anaran'i Jesosy sy ny tanany. Ety aminay ety misy Afrikanina zay malaza mpanao ody. Mpitaiza olona reny tena le tenina le mpanao ody mahery reny. Fa raisitsika ny tanany reny. Halleloia. Aty amintsika ravana ka mahery lehibe ke ny atao anatintsika ravana. Isika reto ke ravana tsy tokony olona hoe hitanao ny baiboly filazantsara iainantsika ity tena ny olana amin'izy ity vakitsika fotsiny fa tsy iainantsika. Fa Jaona mampahery antsika androany. Ianareo isika nge avy amin'Andriamanitra ary ny atao anatintsika. Halleloia. De lehibe ary tsika fanarisy an'ireny zao tontolo zao reny. Ny ao anatin'ireny de kely. Jerenao tsara. Zay zavatra rehetra momba an'Andriamanitra de lehibe avokoa. De ny fanahan'Andriamanitra koa lehibe. Ny zavatra zay ataon'Andriamanitra de manana endrika falebiazana avokoa. Halleloia. Satria raha afaka misy manohitra kely eto le Kolosianina firy moa le nosoratany anabavintsika teo. Kolosianina firy moa le niteneniny teo fa tsy voanao teo koa azafady. Mba misy afaka manohitra izy de mba soratany amin'izay lahy eo. Mba vakiko vetivety. Halleloia. Ny zavatra rehetrarehetra ety amintsika de lehibe ary lehibe noho zao tontolo zao eto. Misaotra ny an'izay lahy Kolosianina. Vakiko vetivety loha iny Kolosianina 4:2-6. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Ary mangataka ho anay mba hamoahana Andriamanitra varavarana zay hoan'ny teny ilazany ny zava-miafina zay ihany Kristy sady izany no matorana mba ahariary kokoa tahaka zay izany tahaka zay tokony tenenako. Andehana fahendrena amin'ny any ivelany. Ary roty ny andro azo anaovatsoa aoka ny fitenareo sy ny fahasoavinareo ho mamy sira mba fantatrareo zay tokony avalinareo ny olona rehetra. De misy tena anankiray koa azafady Angela, misy verset anankiray zay koa novakianao teo raha tsy diso fa tsy voanao teko le izy. Le verset anankiray niteneninao zay misy teny novakianao teo de misy verset iray koa azafady Angela mba azo soratana ihany koa ankoatra ny Kolosianina io fa tsy io le henoko teo fa koa verset hafa azafady. Raha mba azonao soratana azafady ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra. Efesianina misaotra, Efesianina toko 5 andiny voalohany tasoara. Halleluia. Efesianina toko 5 andiny voalohany. Fa amin'izany isika aoka nahaka an'Andriamanitra reo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny fitiavan'i Kristy ianareo dia nanolorany teny ho fanatitra fanavotana amin'Andriamanitra ho antraka izany hamonjy antsika. Maoka hanahaka an'Andriamanitra io satria tahaka ny zanaka malala. Hitanao Jesosy mitondra ny fahalebiazan'Andriamanitra Jesosy. Izy le zanaka malala. Dia zay toerana rehetra nalehan'i Jesosy dia nisy zavatra lehibe tao anatin'i Jesosy. Iretinao hoe fariseo sy sadoseo mpanorandalàna nihaino an'i Jesosy teo amin'ny tempoly. Jesosy amin'io 12 taona fa izy 12 taona fa ao anatiny zavatra ngeza be. Halleloia. Dia zay rehetra nitenenin'i Jesosy lehibe daholo. Zavatra nataon'i Jesosy, ny hetsika nataony, zavatra ny fahagagana nataony lehibe daholo. Nisy olona Petera
rehefa nanao fahagagana tamina toerana anakeo tao amin'ny baiboly. Simona Petera dia nisy Simona anankiray koa mpanao fahagagana koa fa avy amin'ny herin'ny maizina. Fa zao ry havana malala, ny mpianatry Jesosy nisy ny akeny mitovitovy taminy teo. Fa voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa nitory ny tenin'ny fiainana mandrakizay tsy nanana an'ilay anankiray. Fa Jesosy tsisy nitovitovy tamin'izany tao. Jesosy tsisy an'izany hoe dia nisy lehilahy anankiray koa dia nitovitovy tamin'i Jesosy dia Jesosy ambonin'ny rehetrarehetra. Tsisy azo nampitaina taminy. Satria manino? Satria Jesosy dia manahaka an'Andriamanitra. Mitondra ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Halleloia. Teny momba an'i Jesosy rehetra lehibe daholo. Teny izy. Tonga dia mahavakivaky fo, tonga dia mabebaka, tonga dia tonga dia mahery. Jesosy mitory teny izany raha avako malalako tena teneniko anao fa tena tsy haiko hoe tahaka ny ahoana izany miheno tory tenin'i Jesosy. Tamana angery havana ny olona 3 andro ny olona miheno tory teny. Dia antsika reto adiny iray efa misy miala ihany ny sasany, tsy omena tsia satria tarabe koa tsika voananomboka ny hetsika ataon'i Jesosy. Izy tsy manao zavatra kelikely zany, izy tonga dia mandeha eny ambony rano. Halleloia. Izy tonga dia mitady avela maty mihitsy aloha i Lazarosy mba hahafahany mampiseho fa mitondra zavatra avy amin'Andriamanitra izy, zavatra ngeza, tsy fahagagana kely. Izao tsy manao fahagagana kely zany. Izy dia fahagagana be. Tonga dia le mampilatsaka masoara ozy ny olona ireny. Satria manino? Satria manahaka an'Andriamanitra izy, mitondra ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Ianao io koa ke ohatr'izany. Sika ngeravana mitondra fahalehibiazan'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy andray satria lehibe izay ao aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Ao amin'izao tontolo izao kely. Ny zavatra rehetra izay ao amin'izao tontolo izao misy fa kely. Jereo tsara izao tontolo izao mesaka ny olona izao tsy mivavaka ohatra. Dia beloha. Io fiainana io izany. Io ry zandry fiainana io vita foana io fa tsisy ohatr'izany ny olona. Dia tsy ohatry ny ankinana amin'Andriamanitra daholo na sakafo hohaniny dia mehezan'ny olona indraindray. Hoy le zao tahaka izao tamin'izao mbola kely. Maro lahy be izay dia aseny mamavavaka. Iza vavaka androany? Samy tsisy miteny. Tsisy mety vavaka dia migonigona sady dia tsy hoe izy ilay anakay. Dia hohanina rava zavatra kely ve hivavahana. Antsika nen'ny olona mivavaka dia antsika manana an'i Jesosy dia antsika ohatry ny hoe kinana amin'Andriamanitra taolona dia sakafo rapitso maraina dia kina. Nen'izao tontolo izao vita foana io fa tsisy an'izany io misy olona ianao manazava amin'ny olona hoe ity zavatra ity ilana foana ohatr'izao. Eo tsisy an'izany. Tiako hoe raha mba sendra olona ohatr'izany. Fa misy olona ohatr'izany foana. Ohatry hoe miseho beloha. Io tsisy an'izany fa andeha zao tsika. Tsika vao andeha dia nalalana kely mandeha eo ambompo ohatra eo Ambojatovo dia hivavahana. Misy ohatr'izany mihitsy miditra eo ambompo ilay rahalahy andeha eo Ambojatovo tamin'izany hiainga ny taxi be. Dia izao no teneniny. Sofera azafady hivavaka kely aloha tsika azafady. Tantanan'Andriamanitra ny diantsika dia mehezan'ny olona. Eko raha tsy andeha ho any Tamatavy. Ny olona mantsy ho any Tamatavy io mandalo eo amin'ny midina amin'ny mandraka iny mampatahotra mila vavaka izay. Rehefa zavatra kely dia nen'izao tontolo izao tsy inona ny hivavahana amin'izay ambompo Ambojatovo e. Fa ny antsika hivavahana daholo hatramin'ny zavatra kely. Hanao examen ny ankizy. Vavaka tsika, vavaka. Na Jesosy. Ny olona ianaratra tsara fotsiny lesona vita io fa zao ohatry ny hoe misy zavatra eo amin'izao tontolo izao fa kely eo amin'izao tontolo izao. Olona eny amin'izao tontolo izao daholo mamono tena. Satria maninona? Kely ny ao anatiny. Miseho hoe beloha dia miseho hoe mahery fa kely ny ao anatiny. Ny ao anatinao ngeza be. Mahatonga anao mbola mijoro ohatrin'io dia ngeza be ao anatinao. Ary tsika efa ela ao am-baiboly eo efa ela tsika no misy zavatra ngeza ao anatintsika. Ao am-baiboly nge zavatra ngeza daholo ny voalaza ao. Ary ny zavatra ao am-baiboly
ny filazantsara ngezabe ny afatra omen'ny filazantsara ngezabe mihitsiny alleloia ambepolina mahita olona hoe neny zao tontolo zao a miaina amin'ny kisendrasendra miaina amin'ny teko nareo rehefa izy nareo mba mpanaraka andreny ohatra hoe horoscope reny taloha horoscope zao tsika zao tontolo zao de horoscope ny anazy ny iainany de ino ny atokisa de ino no iankinany de samytsika reka samy mba mijery daholo taloha ny mijery amin'ny gazety iny hoe inona hono ny lazain'androany zao tontolo zao reny a ianao aza miankina am'reny ianao reny tsy reny mikasika ny fitiavanao ny asanao ny ino jerena aza tsara ianao androany raha miona amina olona ohatry zao a fa ino no jery andreny daholo tsika reny no mba hiankinany zao tontolo zao fa le izy rehefa ninona le izy a de ohatrany hoe androany de afinaritra ny fiainanao de hifanena amin'olona tsy ampozina ane ianao de andro tena tsara androany ray tediavanao azy de iny fa mitady asa de nahita asa tokoa tena miheno an'ireny mihitsy de miankina amin'ny chance miankina amin'ny vitana ary ny olona eny am'izao tontolo zao de diso fanantenana daholo satria mandiso fanantenana reny fa niteny izy hoe mba hahita asa hony any efa tsy nahita akory aho tena mony tena fa tsisy hevitra tsonga amty fiainako ty ohatran'ire tenen'ny rahalatojo reny mihitsy ny lazain'ny horoscope de miankina am'ireny zao tontolo zao kely reny tsisy dikany reny miankina amin'ny vitana tena iankinana amin'ny vitana daholo ary mamboatra vitana mihitsy zao tontolo zao isika miankina amin'inona miankina amin'ny filazantsara ary filazantsara rehefa andra io iankinana ao tsika afaka miteny ohatrany any amin'ny ohabolona toko 7 hoe raha mbola isy koa ny farany de tsy foana ny fanantenanao lehibe nke zany driavany any ianao zany mieritreritra tsy maintsy misy farany io de raha mbola misy koa ny farany de tsy foana ny fanantenana lalina nke ravany zany teny zany zany ianao zany tonga ianao de ninona zavatra lovanao zao fotsiny mbola misy koa ny farany de tsy foana ny fanantenako ary any amin'ny abakoka toko 4 nge misy tenany zany abakoka toko 4:7 manao hoe ary Andriamanitra izy soraty tsara fa nge vakitsika zay teny zay abakoka vakitsika abakoka toko 2 zay a andiny 7 tanao mahatonga atsika ny izao tontolo zao tsy mahandra ny farany zany mamoy fo alohan'ny farany izao tontolo zao izao tontolo zao a kely loatra ny anatiny de atreny atenatena no hitany sy ny tsapany de mamony tena izy nareo efa nanao zavatra zao ny mpihira taloha ary misy mpihira malagasy tafiditra anatin'izany ny vazaha ny mpihira vazaha taloha misy mpihira vazaha malaza de mamony tena satria inona no mahatonga anazy amony tena efa ho lefilefy ny lazany de tsy tiany zany hoe ho lefy laza zany misy mpihira malaza be malagasy zay tadidiko misy mbola kely zay tam'izany de efa maty izy tena laza be misy tam'izany de mamanay piano azy tam'izany hoe ity vehivavy ty tsara tarehy be zay izy de ohatrany hoe diso fanantenana izy tamin'ny ara-pitiavana de sy hoe efa nanomboka melehibe koa izy de misy taloha tena sady malaza be no tsara tarehy be de manany amin'ny hoaviny eny atenatenany de efa mietra izy hoe hay ty za de tsy ho tian'ny olona tsony ty za de tena halaoko maty zao tontolo zao kely loatra ny anatiny fa ny ty anatytsika ngeza mihoatra lavitra ary tsika de zao asina miandrandra ny farany inona moa le farany tsy ahandrony zao tontolo ny zao tontolo zao eny amin'ny atsasany misy mpihira zay zao vao aingana tsy ho vaingana misy mpihira zay de
diso fanantenana tamin'ny fitiavana, diso fanantenana ohatrany hoe tsy nahazo sasa moa sana nina dia namono tena. Misy mpanoratra malagasy malaza be zay, efa ihain'ny fantatrareo zany. Nankataka taratasy frantsay tsy nahazo, tena aloha no namono tena. Zany hoe maninona zany? Kely ny any anatiny. Eo ny farany tratrany. Afanetsika ho atsika nasena ny kendrongony ten'Andriamanitra. Vakiko ilay Abakoka toko faharoa andiny fatelo. Fa ny fahitana dia mbola ho avy amin'ny fotoan'androny. Amin'ny fotoan'androny. Fa io amin'ny fotoan'andro io tsy andrin'izay olona tsy manana zavatra ngezany anatiny. Aleloia. Ngeza be ho ny tena antsika. Ny tena antsika dia vonona ihany hatramin'ny farany. Ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Any amin'ny farany mihitsy. Zay mahatonga an'ilay teny hoe raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenana satria le farany iny kendren'Andriamanitra. Le fahitana dia mbola ho avy amin'ny fotoan'andro. Ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso, zany hoe fahitana io tsy maintsy tanteraka. Ny farany nazy ny kendreny fa tsy ny etehana tena. Na dia mitaraidritra izy dia andraso ihany, ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Zany ny zavatra lehibe tena. Io tsara ny izao tontolo izao, kely ny anazy. Hitanao efa misy an'ilay dia amintsika izao misy hoe olona mbola tsy maty kory dia fa omena olona ny taovany dia taperina ny androny satria tsy ho avitra intsony. Ny olona izao tontolo izao tsy manantena, zany hoe zavatra efa mitady ho faty ka ho velona. Ditantsika tsara fa misy ilay fomba famonoana olona ahatonga ny olona hoe andram-piadanana zany raha izao tontolo izao dia vonoina amin'ny fomba hoentana azy iny anarany. Ohatra rehefa mijaly be zany ny olona dia misy zavatra ataon'ny fitsaboana dia vonoina moramora. Nefa Andriamanitra ny tompony aina. Dia ny olona manao andreny efa tsy manantena intsony izy, tsy hoe dia ho velona intsony. Fa ianao tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Ianao misy zavatra ngeza be ny anatinao. Ianao efa nampahafantarina fa maty aza natsanga. Halleloia. Ahoana moa marary mafy ny tsositrana? Ny havana. Okey, ianao anahaka an'Andriamanitra, Andriamanitra ngeza be. Lehibe ny ao anatintsika ry havako. Lehibe ny ao anatintsika. Ary hijenao tsara Abakoka, raha Abakoka ihany ny tenenina. Ao amin'ny fivavahana ianao mahita olona ohatr'izao. Raha vakitsika ny Abakoka toko voalohany dia ny andininy faharoa, Abakoka toko voalohany, izao ny teny anombohan'ny Abakoka azy. Jehovah, indrisy ny ailany nefa nitarinako nefa tsy nenonao. Mitaraina hoe loza nefa tsy vonjenao ihany. Zany olona manao zany misy zavatra ngeza be ao anatiny. Misy fanan'Andriamanitra ngeza be ao anatiny. Ary ny olona misy an'io fanan'Andriamanitra ngeza be io dia olona tsy kivony zany zavatra zany. Hoe indrisy ny aelany nefa nitarainako nefa tsy nenonao aho. Nefa ny olona eny amin'izao tontolo izao vavaka indray mandeha dia nieritreritry ny arivana iny dia azo valim-bavaka, ary raha tsy mahazo valim-bavaka amin'iny dia tsy mila an'Andriamanitra intsony. Dia tsy ilaiko izany fivavahana zany, tsy tiako izany fivavahana fa Andriamanitra mampifilafila. Satria maninona? Kely ny any anatiny, kely. Fa ny any anatiny tsika ngeza be. Dia tretinao zany ny fanombohan'ny Abakoka ny teniny, indrisy Jehovah, ny aelany nefa nitarainako nefa tsy nenonao aho. Nitaraina hoe loza nefa tsy vonjenao ihany. Ry havana. Fa any amin'ny andininy, any amin'ny Abakoka toko fahatelo ny hamaranany azy dia izao: na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, na tsy misy voany ny voaloboka, na dia mahadiso fanantenana aza ny hariva, ary tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vononina aza ny sy ny amin'ny vala, na tsy misy omby ao am-pahatra. Dia ahoana rehefa lehibe ngeza be ny ao anatin'ilay olona? Nefa za dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena. Jehovah tompony tanjako, halleloia. Ary manao tongotra ho tahaka ny dera vava izy, ary mampandeha any amin'ny avonako. Zany ny olona misy zavatra ngeza be ny anatiny. Ny fanombohany azy fitarainana tsy mbola nivaly ihany mandrapatapitry ny Abakoka, fa ny faranany aminy na tsy mamontsina koa ary io e, halleloia. Zany ny bairezako anao androany. Ngeza be ny napetraka Andriamanitra ty anatintsika ty.
Ary ty apairanao androany hoe manafa n'Andriamanitra ianao tahaka n'ilay zanaka malala. Raisy ny falebiazan'Andriamanitra anatinao. Jesosy nampanantena antsika fa hanome antsika fiainana be dia be. Jesosy raha manome antsika fiadanana dia navahany tsara mihitsy. Fiadanako nomeko anao. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. Fiadanako nomeko anao. Fiadanan'i Jesosy tsy mitovy amin'izao. Ny zao tontolo zao zany raha manome fiadanana kely, tena kely, jerena microscope vao misy fiadanana kely. Atao io zany le fiadanana dia efa jerena mihitsy. Fa fanomeny Jesosy dia zao iainanao zao fiadanana. Tsana anatin'ny finoany fiadanana. Ho confiné-na hoy izay tsy vita vaksiny. Fiadanana ho efa ty anatintsika. Eo teneniko anao. Vao eo zany resaka an'izany zay menakavy kely. Ahoana moa zany zao ny Autriche efa confiné-na, efa reconfiné-na ny tsy vita vaksiny. Sia mantsy anapahireo vady aman-janako. Dia eo tanteraka amintsika Elia. Alleluia. Diso rano manina ao antsika zany dia misy tena hisy vorona hitondra hena ao antsika. Alleluia. Zany fiadanana zany any anaty any e. Fa tenenay ianareo nge zany e. Zany tsy mampiala ny fiadanana ty anatintsika zany. Avy zao tsy olan'izany e. Halleluia. Zay tsy hanao vaksiny mandrakizay. Reconfiné dia kadrao sy ny sisa fa tsy maninona zany. Fa aty anatintsika. Efa naresy an'ireny. Naresy an'ny tebotebon'izao tontolo zao. Satria lehibe izay ao anatinareo no eo amin'izay tontolo zao. Eny amin'izao tontolo zao misy fiadanana nge. Fa tsy taka ny famehan'i Jesosy. Samy hafa. Misy olona zao manao zareo vazaha moa zatra mikoanty an'izany. Aza efa ny veriko. Za rehefa napetraka aty andafy fa resiko ny vazaha. Nefa za tsy tompon-tany. Resiko ny vazaha amin'ny fitaitainana. Mitaitaina vidina hitanareo hoe vidina gazy fa niakatra. Hitanareo hoe vidina hanina fa niakatra. Ny hanina niakatra 60 centime. Na miakatra 4 euro io ry ray aman-dreny a. Tsika efa maresy an'izany. Alleluia. Tsika efa naresy an'izany. Nisy olona nahazo vola be tamin'ny loto dia nitaraina be mihitsy hoe nangalan'ny fanjakana ilay izy. Dia marary mihitsy. Fa tsika tsy nahazo tamin'ny loto. Alleluia. Fa tsika efa naresy an'izany. Alleluia. Ary misy zatra ngezabe tena tsika ty. Lehibe ny ao anatintsika. Ny amin'izao tontolo zao. Dia ny olona tapotra eo vitana. Fa ianao manomboka eo tsy vitanao tsony. Alleluia. Kezabe ny anatinao. Eo vao manomboka. Fa tsisy ny natenaina tsony. Fa tsika mbola vonona ny anatena. Satria tsika maninona mikendra ny farany ary tsika. Alleluia. Ary tsika tena mikendra ny farany. Tsika tsy mety kivy zany hoe ozy izy Paoly. Kivy matetika izay fa tsy mamoy fo. Tsika kivy fotoana tsika kivy fa tsika tsy mamoy fo zany Ina ny amonotsika tena. Raha mamono tena amin'ny olana io ianao dia manenina ianao satria io olana io iva nefa ianao namono tena. Fa izao tontolo izao aleo ny mamono tena, aleo ny faranana. Satria tsisy ny natenainy ankoatra ny vitan'ny heriny io. Zay ny izao tontolo izao. Anao te hampaira anao lehibe ny ao anatinao ry havana. Raha mbola tsy resy lahatra tamin'ny tsy niainan'izany ianao talohan'izao dia manomboka androany mitraka. Dia izao foana lazaina vao mifoha ianao ninona koa hatrehanao na inona hatrehanao izao tenenina lehibe ny atao anatiko e. Mila manahaka an'Andriamanitra ianao fa Jesosy nanahaka an'Andriamanitra. Halleluia. Aiza izy teo? Efesianina 4 moa izy teo. Efesianina 5. Ko amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianao tahaka ny zanaka malala. Halleluia.
manahaka an'Andriamanitra, Andriamanitra tsy kerisay, Andriamanitra tsy sarotahotra, Andriamanitra tsy mangozozo ary tsy matahotra. Alleloia. Ianao manahafa an'Andriamanitra tahaka ny Kristy ilay zanaka malala Jesosy sy nanontany miaramila, aiza le Jesosy Kristy avy any Nazareta? Zany ho Jesosy Jesosy. Alleloia. Zany ny Andriamanitra lehibe zany. Vao ny tena Jesosy to dia lavo daholo ny olona. Ny tena hoe Jesosy io ngeza lehibe a. Ka izy ny afo natao ambadika kely tsy izy akambony. Laika an'izany hoe andainga zany zay. Iza ny Jesosy avy Nazareta? Lasary izy. Nefa izy teo. Zany ho izy. Alleloia. Tao an'izany ny olana eo anoloanao. Aiza le zany ho izy hoe alleloia. Lehibe ny ao anatinao. Ny ao amin'izao tontolo izao kely. Nao aza manaiky resin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao io dia ny endrika ngeza fa ny ao anaty tsisy ninina. Isika na ampianarina ny endrika tsy dia manahoana fa ny ao anaty, alleloia, misy an'ilay hazo voalazan'ny ten'Andriamanitra, ilay hazo maina fa ny fakany mifoka rano anilan'ny rano mandeha. Ny kristianina ohatr'izany dia tia velany zay ohatrany tsy mampaninona ny olona manao an'iny zay fa tandremo fa misy Andriamanitra ngeza be, herin'Andriamanitra ngeza be no anatintsika ao. Halleloia. Mety ny olona ohatrany malezolezo ohatry mampalahelo izany fa tsy resin'ny fiainana izany mihitsy a. Vitany foana izay mandalo misy ny zavatra Andriamanitra ngeza be no anatiny any. Dia tokony raisinao zany androany. Dia tokony raisinao zany satria fa napetraka Andriamanitra tena antsika dia fanahy ngeza, fanahy mahery, ary izay amomba an'Andriamanitra tena antsika dia lehibe avokoa. Tsy misy zavatra tsy avy amin'Andriamanitra ka tsy maneho fahalehibiazana zany. Maneho fa tonga ho an'ny devoly dia ny akohaka. Ampijanany alohan'ny fotoana fa ianao zanaky ny avo indrindro. Alleloia. Efa tongotra Jesosy fotsiny nanitsaka teo amin'ny tany atao hoe Gerasena. Lehibe zany e. Lehibe zany. Any anatintsika ngeza be. Ary ny aty anatintsika ngeza be eo fa maharesy an'izao tontolo izao. Raiso ny fanahan'Andriamanitra ngeza be androany. Fa tsisy heriny aminao ny fanahan'ireo fanahy mamitaka sy fanahan'ny antikristy rehetra miodiody eto amin'izao tontolo izao. Efa miparitaka eto ngeza. Fa ao anatin'ity toroteny ity, anatin'ity fotoana ity dia handray fanahy mahery ianao. Dia handray an'ilay Andriamanitra lehibe ao anatinao. Raisinao fotsiny hoe Andriamanitra ngeza be iny dia miditra ao anatinao. Dia misy Andriamanitra ngeza be mihitsy ao anatinao dia inona tokony hampatahotra anao? Dia ziokikinao zany kely avokoa. Tsy haiko nareo efa nisy olona nifoka zava-mahadomelina taloha, nifoka rongony, tantariko zavatra nareo. Rehefa nifoka an'ireny samy manana ny mety fisehony olona rehetra. Fa za rehefa nifoka an'ireny taloha dia izao ny zavatra mahavariana. Za misy kozaiko mipetraka any Andranomanalina. Dia za nisy fotoana tamin'izaho mbola kely somary nisy zavatra nandona ny saiko. Satria za nisy namono zay taloha, nisy nanendaka zay tamin'izaho mbola kely. Dia matahotra mafy ny mandeha amin'ireny toerana hoe misy mpanendaka ohatr'izany tamin'izaho mbola kely. Zay koa moa tena mipetraka teny amin'ny toerana milamina be sy mangina be, teny Ankadivato. Eny tsisy an'izany fa milamina be eny. Dia matahotra be dia tsy sahy mandeha amin'ireny toerana bebe an'ireny olona ireny aho hoe misy mpanendaka ohatr'izany tamin'ny mbola kely. Dia avy eo amin'izay misy kozaiko izay mipetraka any Andranomanalina. Dia matahotra mihitsy aho hoe mandeha Andranomanalina zany fitenin'ny olona tamin'izany. Dia taty aoriana amin'izay efa naditra dia nifoka zava-mahadomelina. Dia hatramin'izay aho rehefa mandeha amin'ireny dia mihafiafy kely. Fa rehefa mifoka an'ireny ianao dia rehefa mifoka miakatra ilay izy dia mahatsiaro zavatra. Izao ny fahitanao ohatry hoe lasa ngeza be ianao, lasa kely daholo ny ao alohanao. Kely. Lasa mipetropetroka, lasa sarosarotra tsy matahotra n'iny zany.
de mifokany dia mandeha mamakivaky ny andramomanalina sy andavo amin'ny mamba za le matahotra kely taloha dia tsy matahotra dia miresaka amin'olo ohatra mipetropetroka izany noho n'inona no le zava-mahadomelona fa rehefa misavy iny a dia miverina matahotra indray atahotra jolamboto rehefa mivokany io ianao dia nao ndreo mba jolamboto fa zao ry havana ny fanan'Andriamanitra rehefa ao anatinao dia mihoatra lavitra noho izany ary rehefa mihoatra lavitra noho izany a dia ao aminao tsy mety miala dia zay tamin'izany a rehefa mifokany izy dia ohatrany izy a ohatrany mengeza ohatrany kely daholo le olona rehetra ohatrany enao zany tena miova mihitsy ny fijery ay mahatonga reny olona reny dia ianao tsy mariny iny ohatra hoe miady ianao ohatrany dia tsy doto tsy mariny iny mila efa nisy nanandrana an'izany teto ary mety mbola misy mpifokany izany mihitsy zany a eto a fa ho antsoiny Jesosy izany olona izany fa zao ry havana ny zavatra ataon'Andriamanitra ao anatintsika dia mihoatra lavitra noho ireny ireny fanaratsiny tonga anatintsika ary mahalasa adala io tena fanahy mihitsy ao anatin'io zava-mahadomelona io a abetsaka ny zavatra niainana tamin'ireny taloha fahitanao izany tena miova mihitsy miova tanteraka mihitsy zany mahatonga ny olona mahalasa adala raha olona kelikely saina fa Andriamanitra dia mametraka anatintsika ngeza lavitra noho izany ho Davida rehefa nahita an'ilay lehilahy goavam-be zinona moa io zinona koa ny ataorako an'io tsy hoe Davida nivoaka zava-mahadomelona fa misy Andriamanitra nasian'Andriamanitra fanahy ngeza be tao anatiny halleloia dia mihoatra lavitra noho izany dia tsy matahotra mandeha n'aiza n'aiza misy fotoana zay mandeha manao alim-bavaka any an-tendrombohitra tamin'izany atỳ Ilafy aty miakatra avy aty Ilafy aty zay tamin'izany dia any anaty tendrombohitra any amin'ny alim-bavaka dia zay tamin'izany a taralava moa dia sady zay le taralava io misy mahatsara an'azy zany satria rehefa ny olona zay mandeha tôbily dia mandeha amin'ny lalana idaholo dia misy iray mandeha tongotra satria tapitra eo an-tsapan-drano eo anareo zay mahalala n'itony eo an-tsapan-drano eny tapitra ny ino dia izy eo an-tsapan-drano eny tapitra ny taxi be dia mandeha amin'ilay toerana mandeha lavitra mandeha toerana mahaizina be tsisy jiro zany dia zay ny tonga farany rehefa ny amin'ny folo alina any zay vao tonga zay menakavy kely dia tôbilinay malalaka dia zay olona taraiky amin'ny lalana iny dia bataina entina misisika anaty tôbily raha fa eritreretanao zany hoe misy raha matoa zay mpiara-bavaka aminay efa lehibe zany dia mandeha amin'ny lalana maizina be iny am'izay andeha alim-bavaka dia ry lavitra be ry tsisy jiro a tamin'izany tsy mbola nisy telefôna iny tsy lovana mahita olona mandeha mihetsiketsika kely amin'ilay lalana maizina be izy rery mandeha amin'izany lalana mandalo fasana misy fasany reny misy inona fa izy mandeha tsy taitra akory izy mandeha dia niraisinay tamin'ny tômôbily raha matoa efa antitra izany fa tena teneniko anao fa na lehilahy matanjaka be ary matahotra andeha amin'izany lalana izany na izy matahotra matotoa na izy matahotra mpanendaka na izy matahotra mpamosavy na matahotra alika betsaka eravana ny zavatra torana amin'izany maiza na dia matahotra ho tafotohana fotsiny ary fa zany olona izany mandeha tsy taitra akory izy sady mihira fiderana izy satria maninona sy tsy misy Andriamanitra ngeza be ao anatiny ao fanan'Andriamanitra ngeza be ao anatiny ao androany araroty ty fotoana ty misy olona tsy mety afatahotra misy olona tsy mety mahatoky mihitsy ny zavatra ataony tsy mety mandroso manao zavatra satria misy tahotra mamatotra ianao tsy any amin'izao tontolo izao tsony tapoana hevitra androany ianao nge efa avy amin'Andriamanitra ianao nge ravana efa nametrahan'Andriamanitra ny fanahiny dia tsy ianao zany no tokony olona tahotra sy koropaka halleloia hivavaka ho anao amin'ity androany ty amaranantsika ny fotoana androany hivavaka ho anao a dia ianao androany fantaro fa mila manahaka ny Kristy ianao mila manahaka n'ilay zanaka malala ianao mandray ny fahalehibeazan'Andriamanitra lehibe daholo azy nataon'i Jesosy olona tsy omby 5,000 tsy omby 5,000 zany vatan-dehilahy ny 5,000 fa mofo 5 sy azan-drano roa na mikisany androa
tsisy ny ady amakano le mofonay kelikely neneve kely jesosy fa zelany zay de le trondro kely mihitsy zany nomenanay a ndao moko tsisy ny ady amakano tany fa tenina hoe tenina satria jesosy manzatra ngeza polisy amby 12 spika lanja mofo sy azandrano ry mpianatra nody 12 matsiny izany tondra ray sobika avy satria jesosy ngeza be ny zavatra ataony satria manahaka an'Andriamanitra izy ianao io a alleloia aza mivize zavatra kely zany aza miandrandra zavatra kely zany ianao miandrandra zavatra ngeza manao fanadinana ianao aza hoe ny amote c'est notre mena rehefa mba mahazo moyenne fotsiny andrandro mihitsy ny mention très bien alleloia tsy ngeza be ngeza no anatinao izao tontolo zao miankina amin'ny vintana mamboatra vitana de zara raha afaka fanadinana fianao to de mention très bien misy Andriamanitra ngeza be any anatinao alleloia amen misy zavatra ho atsanganareo manao plan anatrano nareo zao alors ny natao étage ray any fa de ho afa-bara aketo misy le vy mitsangatsangana nefa amatao nefa tsy niakatra le trano tonga de atao plan anatrano efatra étage fa tsy olana zany lehibe ny anatinao amen misy ohatry zany de mionona tena aloha moramora iantsika nefa de mieza nyray tanàna niomanana sina étage le trano de tena misy an'le vy le fer 8 sy ny 6 fer 12 reny le anakanana de iny mitsangana eo fa tonga ihany jesosy iny ihany ny tafonao satria tsy voatsangana tsony le izy de matahotra ianao omezan'ny olona tsy matahotra zany ianao ataovy ny plan teneno le architecte ataovy 4 étage hoe le izy hoe fa maninona izy volana raiky ka tsy ny volanay fa ny Andriamanitra tanatinay ngeza be mihitsy alleloia hotahiny tompony ianareo raisy zany teny zany androany fa natao atsika rehetrarehetra efa nisy nahazo tolatrondro fotsiny raha jesosy tsy nanahaka any Jehova fa ninana zay lany teo tianao jesosy de teny aminao androany ngeza be ny anatinao izao tontolo zao kely ny any reny ve ravana efa Mike Brent zany nge ravana ny mpijery azy 20+ vehivavy tsara tarehy miorakory mbola mitaraina hirandra-pitiavana izy an'ty azo zany zao tontolo zao itsika rehefa tsisy ty zao mbola mirearery io be pity ary tsikivy lehibe ny anaty marina ke zany iny lehilahy iny tsara tarehy sady bogosy ny tena hoe vehivavy miorakoraka mihitsy mbola namony tena nysody teny ambaravarana izy tsisy pity zany zao tontolo zao kely ny any anatiny kely ny any anatinao lehibe ny havanareo za mety atao an'izany hoe aloha taperina ny aminy fa tsy mety tsony hoe Andriamanitra ny tompony aina lehibe ny anatinao any amin'ny réanimation ny havanao zao lehibe eny Andriamanitra ao lehibe ny anatinao mitoiza mivavaka ho azy ihany ianao alleloia hain'Andriamanitra atao zany zatra efa tsy nohon'ny olona tsony ny tokony inonao satria fantatrao ny fahalebiazan'ny Andriamanitra zay inona ary tokony ianao ny teny manao hoe fantatro zay inao koa Andriamanitra ngeza be ary fanahy ngeza be napetrahana taty anatiko mahery tsika rehetrarehetra za matoko fa voarainao zany ary tokony ahery ianao ary tsy tokony ho kivy ianao ngeza be ny Andriamanitra miara-mandeha amintsika voazy indray le finoana alleloia de ataontsika atoky an'Andriamanitra Andriamanitra tena tianao ary nametraka fanahy ngeza be ny anatinao any de ianao olona mahery ianao io fantaro ianao hatram'izay tsy nahafantatra fa ianao olona sady mahery ianao misy Andriamanitra ngeza be anatinao hainao ny zavatra rehetra tahitompitsika tsirairay avy misaotra nareo nahatra indro amin'ny farany rehefa tsika hivavaka ho atsika tsirairay avy za mbola miala fa mbola hivavaka tsika orin'ny anteridery tahiny Jesosy aritsika alleluia
hidiny rano mihitsy alleloia raha tsika avavaka ny toriteny andao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao za hivavaka ho anao androany satria mbola ambanimbany ny finoanao an'Andriamanitra dia mahatonga anao tsy mety resy lahatra fa ngezabe ao anatinao alleloia ngezabe ny nataon'Andriamanitra ao anatinao ry avana alleloia ngezabe ny ao anatinao ary ny tsy fahatsapanao an'izay no mahatonga anao mora matahotra sy mora resy fa ianao androany tokony hanahaka ianao any Kristy tokony hanahaka any Kristy ianao dia tokony haika ianao fa lehibe ny ao anatinao alleloia lehibe ny ao anatinao lehibe ny napetraka ao anatinao aza manaiky mitanondrika raha aza manaiky takan'izao tontolo izao izay mino hatreo amin'ny atenatenany fa isika hatramin'ny farany tsika mino fa miaraka amin'Andriamanitra ngezabe halleloia miaraka amin'Andriamanitra ngezabe afaka ho anao amin'izao fotoana izao raha ohatra hoe raha ianao anisan'ilay olona mora kivy anisan'ilay olona mora mitanondrika anisan'ilay olona tsy manana courage reny mihitsy anisan'ilay olona tsy mba samy mitifitra sy mibanjina zavatra ambony dia ankatahako mba hidina anatinao zany fanahy mahery fanangezam-pena avy amin'Andriamanitra hidina hakatoeranao anatinao halleloia dia ny zavatra ataonao manomboka eo ngeza daholo ny zavatra inonao ngeza daholo lehibe ny ao anatinao ny finoanao lehibe ny faharetanao lehibe ny fanantenanao lehibe halleloia ary zavatra tonga eo aminao lehibe halleloia hivavaka tsika amin'izao fotoana izao misaotra anao zay Jesosy misaotra ny amin'ny toriteny tamin'ity androany ity satria lehibe tokoa zany lehibe ny teninao lehibe ny aty anatinay lehibe ny hafatra tonga taminay tamin'ity androany ity tsy takany any amin'izao tontolo izao Andriamanitra fa tena manana tombony izay ka tena azonay antoka fa tena manana tombony izay manaraka aminao manana tombony ngezabe eo aminao Jehovah Andriamanitra aidino aty anatin'ny tsirairay avy anapaka aty anatin'ny tsirairay avy
fa lehibe lavitra ny mombanay lehibe ny aty anatinay zay Andriamanitra tsy atahotra hieritreritra zavatra lehibe no tsika riavana tsy atahotra hieritreritra sy andrandra zavatra lehibe fa tsika ngeriavana miaraka amin'Andriamanitra ngezabe misy aminareo zao manana tanjona fa tsy sahanareo kory mieritreritra an'le tanjona satria ozy nareo zany ve dia ho tonga fa ndao tsika hieritreritra fa lehibe ny aty anatintsika zao tontolo zao aloha isalasala ianao aza misalasala hatramin'ny farany ny Andriamanitsika mikendry ny farany tsy afa-baraka zany ianao tsika tsy afa-baraka zany anandratsika Andriamanitra ary ampiseho ny fahalehibiazana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra ny amin'ireo mpanomponao izay niaino teto androany fa fantatro fa hizara fahalehibiazana anatiny tsirairay avy indray ianao ary aneo zavatra ngeza be mahatalanjona eo amin'ny fiainanay ary izay Andriamanitra dia androany tena hiova ny fijerinay dia ho tsarovanay fa izay io nge tsy mandeha miaraka amin'Andriamanitra kely ary tsy zavatra kely angeny aty anatinay fa ngeza be avy aminao Andriamanitra ny aty anatinay aty ary ahafahanay miandrandra zavatra ngeza zany ahafahanay miandrandra fandresena ngeza be falimbavaka ngeza be fanasitranana ngeza be fitahina ngeza be fa hiatomboka amin'ny famelan-keloka ngeza be dia aina anaty fanasitranana tena tsy takatry ny saina le ngeza be mbola tsy nisy nanao ho hitanay reto Andriamanitra misy olona tena hijinjanjany fanasitranana izay hampitolagaga ny olona izany misy olona tena azo valimbavaka izay hitolagaga ny olona satria tsy avy amin'izao tontolo izao fa avy amin'Andriamanitra saotra Jesosy saotra sady satria fantatro fa raha mampitondra an'izany teny izany no dia tsy nampitondrainao anay mba hilendalenda fotsiny izay na angetaheta fotsiny fa ho tanterahanao amin'ny fiainanay tsirairay avy zany misaotra Andriamanitra misaotra fa fantatray fa angeza be ny ao anatinay ary Andriamanitra tsy mahay manao afa-tsy zavatra ngeza zany n'Andriamanitra antenainay amin'ity androany ity mitondra zany teny zany teto na mpitondra izany teny zany teto aminay tsirairay avy misaotra Jehovahandriamanitra mankasitraka sady ny amin'ireo zavatra ngeza be izay ho ataonao hitranga amin'ny fiainany reto mpanomponao tsirairay avy reto misaotra Andriamanitra halleluia amen tompo sandraty ianao Jehovahandriamanitra halleluia voninahitra ho anao Jehovahandriamanitra ilay mpiady mahery Andriamanitra mahay izay tsy hain'ny olona tao halleluia halleluia saotra Jesosy potipotehanao ny devoly sy ny satana tsy afaka hanendaka zany teny anatinay Jesosy fa androany zay dia miandrandra Andriamanitra ngeza be amin'ny fiainanay halleluia Jehova atao zay tsy hainy olonata Andriamanitra mihitsy izay mbola tsy natao teo amin'ny fiainanao halleluia mangovotra ny devoly satria kely halleluia Me
ahitandriamanitra ngeza-be ao anatinao am'izao fotoana zao ianao atsapa hery lehibe ao anatinao midinao anatin'izao fotoam-bavaka izao ataon'andriamanitra mihitsy tsy hainy olona tao eo fiainanao Isan'izany raha ilaina matsangany no maty raha ilaina zany halleloia halleloia sorantsika an'andriamanitra zany iry zany a ary de misaotra anao koa nahatra ny ohatran'ny farany ny fotoanantsika androany tapitra ny fotoanantsika raha mbola sogina am'rao lanitra jesosy de enetinatsika rapitso amin'ny 6 heures tsika nanomboka rapitso fa tsy tara be ohatrany androany tsony a de mahereza aza vela mandalo fotsiny zany teny zany fa iaino do iainantsika zany teny zany fa raha velantsika mandalo fotsiny zany de maty antoka isika matory ianao androany a efa misy andriamanitra ngeza-be ao anatinao de aza manany ampitsonao fa nao akisak'andriamanitra zany tendrombohatra ho anao de ho ataony zany ary nao zavatra ngeza-be amin'ny fiainanao andriamanitra ny fiarahantsika ny tapitra fa raha mbola te hiaraka aminay anao de midira anatin'ny site web any akiradio www.andramokaizo.com www.andramokaizo.com de afanao menonjapeo akiradio misy toro teny isaky ny adiny 3
mandeha andro aman'alina tsy tapaka mihitsy amiray amin'ny 7:50 maraina dia amiray amin'ny 7:07 raha bitso amin'ny folo maraina verinao zao fandaran' zao raha ohatra mbola tsy hainatra amin'ny voalohany ianao tahitopo daholo mampiditsika miona voninahitra dia an'Andriamanitra ihany dia misaotra anao anahatra ny hatrany farany halleloia amen.